Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 20 aprily 2020 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 20 aprily 2020 amin'ny 9 maraina. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capeste, anorana matevina fa ia malefaka kosa rehefa makany amin'ny faran'ny fepitaona. Ho avy Atsinanana andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, fa ho avy atsimo Atsinanana rehefa manakaiky ny morontsiraka ka ho sivy hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onja 5 metatra. Capeste hatrany Mahanoro, anorana matevina fa ia malefaka kosa rehefa makany amin'ny faran'ny fepitaona. Ho avy atsimo na atsimo somary atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onja 5 metatra, hidina 2 metatra ny avaratry Tomasina ny amin'ny faran'ny fepitaona. Mahanoro hatrany Tolagnaro, anorana malefaka. Ho avy atsimo na atsimo somary atsimo Atsinanana andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ny avaratry Farafangana. Ho avy Atsinanana somary atsimo Atsinanana kosa ny Kafa ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra, hahatratra 2 metatra manakaiky any Tolagnaro noho ny alondrano avy atsimo. Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, hahatratra 70 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, hahavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, misy alondrano avy atsimo. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana na atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, hahatratra 70 kilometatra isan'ora ny atsimon'ny Toliara. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, hahavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, hahatratra 3,4 metatra indraindray any amin'ny tendrony atsimo, misy alondrano avy atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrifin-drahona mahalana ny avaratry Morondava. Ho maina kosa ny andro any Kafa. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 kilometatra isan'ora eo anelanyelan'ny Morondava sy Morombe. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onja manodidina 2 metatra ny tapany atsimo ary 2 metatra kosa ny amin'ny tapany avaratra. Cap Saint-André hatrany Analalava, izy tandrifin-drahona vitsy. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, mety hahatratra 17 kilometatra isan'ora indraindray. Ho avy avaratra Atsinanana ny tolakandro ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, hahavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, anorana tandrifin-drahona ary matevina manomboka ny alina. Ho avy Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, hahatratra 12 kilometatra isan'ora manakaiky any Nosy be ny Takariva. Adiny mpanonja ny ranomasina, hahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra.